Fifaliana ho andray ny miona amintsika eto amin'izao fotoana izao ahafahantsika koa mifampizara ny tenin'Andriamanitra. Ny alohan'izany anefa dia mbola hiara hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindra dia mbola midera mankalaza manome voninahitra anao izay. Fa noho ny famindraponao, noho ny fahasoavanao, noho ny fitiavanao, mbola ahafahana indray manambara ny teninao ankehitriny. Saotranao izay Andriamanitra satria isan'andro ianao dia te-hiteny aminay, tsy mitsahatra ianao miteny aminay ny teninao izay ahafantaranay sitraponao, ny teninao izay manavao ny fiainanay, manavao ny fiainam-panahinay ary ahatonga anay koa hitombo finoana isan'andro isan'andro. Apetraka feno am-pelantananao Tompo izao fotoana izao satria fantatrao fa sombitsombiny ihany ny fahalalako, fa matsoka aho fa ianao no mametraka ny teny ao am-bava Jesosy. Dia mangataka aminao koa Jesosy ny fanahy masinao amino aho satria tsy amin'ny elina ny fahatanjahana no hanatanterahana izany fizarana ny teninao izany fa amin'ny fanahinao. Dia matoky izay Jesosy fa ianao ny ampitombo ny finoana hatrany satria ho ianao hoe izaho tsy maintsy mitombo ary ianareo tsy maintsy miaina. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sy hanandratan'izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika androany dia hitantsika ao Matthieu toko fahaenina, Matthieu toko fahaenina 12 ka hatramin'ny 15. Raha misy baiboly eo akaikintsika eo dia irahantsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa raha mamela amin'ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela amin'ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela amin'ny fahadisoanareo ny rainareo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fampizarantsika androany izany dia momba ny fahaizana mamela heloka, mikasika ny fahaizana mamela heloka. Inona moa ny atao hoe heloka? Ny heloka dia azo ambara koa hoe trosa. Mamela ny helokay dia azo adika hoe mamela ny trosanay. Trosa mihoatra lavitra noho ny vola no ananan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Betsaka isika no manonona mivavaka nampianarin'ny Tompo hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, izay vao nivakiantsika teo. Fa tena tanterahantsika tokoa ve ny hoe tahaka ny namelanay izay meloka taminay, tahaka ny namelantsika izay meloka nananatrosa tamintsika no amelan'Andriamanitra antsika koa. Ny famelan-keloka izay tiana ambara eto dia tsy ilay famelan-keloka no menan'Andriamanitra antsika voalohany vokatry ny fibebahana noho ny fahasoavany sy ny famindrapony raha nino azy isika ary nandray ny famonjena. Tsy izay no resahan'i Jesosy eto fa tena tian'Andriamanitra hoe fiainantsika isan'andro, izany hoe mahay mamela heloka izany. Andeha ny jerevantsika izany hoe tenin'Andriamanitra mbola manambara an'izany hoe fahaizana mamela heloka izany. Dia ho jerevantsika indray ny filazantsara nosoratan'i Matthieu ao amin'ny Matthieu toko faha 17 andininy 120 ka hatramin'ny 220. Matthieu toko faha 17 andininy 120 ka hatramin'ny 220. Rehefa hita dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nato mipeteraka nanao taminy hoe tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amin'ny 70. Raha jerevantsika izany hoe hatramin'ny impito amin'ny 70 izany dia mahame izany 70 sy 700. Tena betsaka izany ny tian'Andriamanitra ambara eto izany, ny tian'i Jesosy ambara eto dia tsy misy fetra ny famelan-keloka izany. Ho antsika kristianina izay efa velona ao anatintsika Jesosy dia tsy misy fetra izany hoe famelan-keloka izany. Fa isak'izay manota amintsika ny rahalahintsika dia avelantsika izy. Iza moa ny atao hoe rahalahy? Ny atao hoe rahalahy dia izay olona akaiky ianao, ary tsy ny olona akaiky ianao ihany fa ny olona rehetra no atao hoe rahalahy. Dia mila mahay mamela heloka tsika tsirairay avy.
raha nombony atao miazo fijaliany jesosy no nyfahotantsika noho tamin'ny fahotantsika dia hoy izy hoe ray o mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony na dia efa kristianina azy sika nanolo tena ao an'andriamanitra dia tsaroa fa tsy tanteraka sika fa mbola manota ihany indraindray mora lavo ary izany indrindra ny tenen'ny ten'andriamanitra amintsika ao amin'ny Koritianina 1:10-12 manao hoe koa izay manao azy fa efa mijory tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Rehefa latsaka ao anatin'izany fahalavona izany sika dia simba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary mila mamerina foana amin'ny laony izay fifandraisan'izay azahoana famelan-keloka araka ny hitantsika ao ny Jaona 1:1-7 hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy ka mamela ny elontsika ary manafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ain'Andriamanitra no manafaka ny fahotantsika io, manala antsika amin'izany hoe tsy fahaizana mamela eloka izany. Andeha mbola hijery tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Matio 7:12 filazantsara ny soratan'i Matio 7:12 andiny 7:20 ka hatramin'ny 5:30. Tsy ho vakiantsika angamba ny tenin'Andriamanitra fa ho hazavaiko foy ilay izy. Ity tenin'Andriamanitra ity izany dia manambara ny fanoharana ny amin'ny mpanompo tsy mahay mamindra fo. Nisy mpanjaka izany nanana trosa tamin'ny mpanompony izy dia tonga ny fotoana izay andininy an'izany trosan'izany miaraka amin'ny mpanompony dia nanana ny talenta 1 alina ny mpanompony iray dia tsy nanakaloha io mpanompo dia hoy ilay mpanompo hoe mamindraha fo amiko re mba moa fotoana ako andoavako ny trosanao satria amidy izany ilay mpanompo ananana trosa sy ny vady aman-janany sy izay rehetra ananany dia nalahelo soahatra azy ilay mpanjaka dia nafoy ilay trosa talenta 1 alina dia navelany nandeha ilay mpanompo ananany trosa. Kanjo kosany nifanena tamin'ny mpanompo iray namany ty mpanompo nafoy ny mpanjaka ty ny trosany dia io mpanompo io ananany trosa dia narizato dia nitakiny ilay trosany dia hoy izy ilay mpanompo namany hoe mifona re mo fotoana andoavako ny trosanao re dia tsy nanaiky mihitsy izy fa tsy maintsy alohanao izy ny trosako dia tsy nanakaloha ilay mpanompo iray io dia nalefany nakany hatramin'ny dia raha nahita izany ilay mpanompo fa dia nalahelo izy an'ity mpanompo nalefany hatramin'ny maizina ity dia nitaraina tany amin'ny mpanjaka izy tany amin'ny tompony hoe nalefany hatramin'ny maizina ilay mpanompo nananan'ilay mpanompo navela ny trosany navelanao ny trosany dia tezitra raha mpanjaka dia nampanatsony ilay mpanompo izay nafoy ny trosany ary dia tezitra taminy izy dia nalefany tany amin'ny toerana fa ampijaliana izany io mpanompo io mandra-pahalohany ny trosan'ilay mpanjaka. Inona moa no tiana tenenina amin'izany tenin'Andriamanitra izany raha jerivantsika ny 5:30 amin'ity tenin'Andriamanitra Matio izay 7:20 ity dia jerivantsika ny 5:30 dia mivako toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny raha alanareo amin'ny fonareo avy ianareo. Atao amin'ity fanoharana ity fa na dia homena maimaimpona ho an'ny mpanota amin'ny bebaka aza ny famelan-keloka dia misy fepetra amin'ny fe azy ihany arakaraka ny anekeny olona amela ny eloko ny hafa no aneken'Andriamanitra koa amela ny elontsika. Hitantsika izany teo amin'ny Matio 4:4-5 dia aveloko vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mamela ny fahadiso ny olona ianareo dia mba hamela ny ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadiso ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Mampatsiaro antsika izany fa tsy tambo isaina fa be da be ny trosa nanan'Andriamanitra amintsika no ny fahotantsika. Tsaroa fa tsy voaefantsika mihitsy izany trosa izany nanao asa tsara tahaka ninona sika dia tsy hahefan'izany hoe trosa ananan'Andriamanitra amintsika izany. Andriamanitra aza moa mamela antsika tanteraka no famindram-pony ka manome lalana azahoantsika famelana ny fahotana rehetra izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia nahoana moa isika ny tsy hamindra fo amin'ny hafa
nahoana moa isika ny tsy hamela heloka ny hafa nefa ny namela heloka antsika Andriamanitra izay efa niraisintsika avy any aminy, dia mbola vakiantsika koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 3:15 hatramin'ny 9 amin'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany natao niterahan'i Jesosy Kristy ny famonjenantsika tao anatin'ny fahoriana sy fijaliana faratapony. Dia andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa izy dia voalevina no fahadisoantsika sy ny torotoroana no ny helontsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelizana azy, ary ny diakapoka taminy nasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nanitaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny alantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Izany no namonjen'i Jesosy Kristy antsika. Izany no nentin'i Jesosy Kristy tena nijaly, tena niatra taminy ny fahoriana rehetra, ary nentiny teo ambony hazo fijaliana ny helontsika. Tsisy marina na dia iray aza ozy ny tenin'Andriamanitra, nefa ny dia mbola misy olona samy manamary tena ihany ka mahay kely tsara ny hafa, araka ny hitantsika ao amin'ny Matio 7:7. Matio 7:7 dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalanao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao. Mazana no mahavoantsika dia matetika tsika dia tsy mahatsiaro ny klemantsika mihitsy, tsy mahatsiaro ny fahadisoantsika mihitsy, fa manamary tena foana fa ny fahadisoan'ny namana sy ny rahalahy no mibaribary sy mianjaanja eo andohan'ny masontsika. Dia iny foana ny tsika iraina, iny no hamparitaka etsero araka ny tenin'ny vehivavy hoe mifosa. Koa rehefa tsy mahay mamela ny heloko ny hafa isika dia esorin'Andriamanitra amintsika amin'ny famindram-pony meny antsika. Koa andeha isika mila heloka ny rahalahintsika tsy eo amin'ny vava ihany misy manao hoe mamela ny elo ve ianao dia hoe mamela, nefa ny any fony mbola mivody be ozy izy ny fitenitsika izay, fa andeha tsika hamela heloka avy any anatin'ny fontsika mihitsy amin'ny fitiavana, fa na tsy manam-pitiavana koa dia tsy mahay mamela heloka, rehefa tsy mahay mamindra fo koa dia tsy mahay mamela heloka ny hafa. Misy miteny hoe za aloha mamindra fo anazy ihany fa misy zavatra anankiray nataony izay kosa dia tsy adiniko mandra-pahafatiko. Tsy mety ry aza vesarana izany ny fotsika fa maninona moa teny izany ahako hoe aza vesarana izany fotsika kely io ve dia vesarana an'izao fakofako-paotana rehetrarehetra izao, lasa mitahiry oty, lasa mitahiry aretana. Ambarany eo amin'ny Jeremia 7:7 izany hoe ny fo dia mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina. Mampalahelo ny fitahirizana lolopo izany satria izany be lalana mihazakazaka mitondra antsika mankany amin'ny fahaverizana mandrakizay, any amin'ny afo be, any amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay tsisy fitsaharana. Mason'Andriamanitra dia mahita izay rehetra miseho ao anatin'ny fontsika olombelona tsirairay avy. Tsisy azo afenina eo anatrehany izay rehetra ataontsika, fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa ny olona mijery miseho ivelany fa Andriamanitra kosa mandinika ny fo. Tsapako tsara tsy mora ny mamela heloka fa izao rehefa manaiky manolotra ny fontsika isika ho an'i Jesosy Kristy ho dioviny araka ny teny hoe anaka atolory any fonao, dia ny fanahy masina no miasa ao anatintsika ahafana manatanteraka izany hoe fahaizana mamela heloka izany. Koa meteza omen'Andriamanitra fanahy vaovao, omen'Andriamanitra fo vaovao, fa vonina ny izy hanavao antsika, vonina izy hanalantsika amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, vonina izy hanalantsika amin'ny fahamaizirana ho amin'ny fahazavana. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa sambatra madio-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Rehefa maloto fontsika io dia Andriamanitra tsy mitoerana oviana ao anatin'ny fo feno fahalitoana satria Andriamanitra marina izy, Andriamanitra masina izy. Koa engany isika rehetra mba hifamela heloka amin'ny fo tokoa dia ho sambatra sy hiadana. Fa ny fanekentsika nanomboka teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy Kristy, ny tsy fahaizana mamela heloka no andraisana ny famelan-keloka avy aminy, ka hananana antoka ny fiainana mandrakizay. Ary tsy mba mahafaly antsika ve ny tenenany amintsika hoe raha andeha aho dia andeha amboatra fitoerana ho anareo, dia izay toerako koa ny toeranareo.
tena mahafaly anie zany e tena manana ny antoka ny mandrakizay tsikisika antoka tsara ary antoka mandrakizay teo an'andriamanitra rireny ny voninahitra amen